anio Alahady fa 5 volana Aprily taona 2020 Alahady voalohany manaraka ny Pasika ibanjina ny fiangonana no hevitra manao hoe vavolombelona fitsanganan'ny tompo ny mety ho azy rehetra manan'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo reny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompo andeha hisangana ny fiangonana isaotra sy berin'Andriamanitra isika ny salamo fa 7 no iarahantsika miredy ny fidirana azy ary ao amin'izay dia hira fa 5 ao amin'ny firana Fjkm ny feonay rehetra izany rehefa miaraka salamosika iavana dia idiran'ny tompo manao hoe idirahany Jehovah firenena rehetra idiraha azy ny olona rehetra fa lehibe ny famindrapoly amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Amen. Ivavaka isika ry havana ry Andriamanitra ny tomponay io
Ianao ny mpamorona anay. Raha anay noho ny amin'ny fanavotana vitan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Indreto ary izay olonao Tompo manantona anao amin'ny farisen-dahatra tanteraka. Fa fantatray marimarina fa anao ny dera sy ny laza ary ny fiandrianana ho mandrakizay. Koa manao zao fanompona izao zay ho fanomezam-boninahitra anao sy Jesosy Kristy zanakao noho ny fitarian'ny fanaino masina. Misaotra sy mankasitraka anao zahay raha io, fa ianao no manome anay ny fahavelomana. Fofinaina avy aminao no mahatoy izao anay, ko ankehitriny tafatoetra ny fonay, ny fanahinay no hira sy ankalaza. Asandratray amin'ny avo indrindra ny anaranao masina, fa manerina ny tany sy ny lanitra ny voninahitra ao. Ho anao rery ihany Andriamanitra rainay io, ho anao rery ihany no anton'izao fotoana izao. Aokary hanampanay alavrary zany ny fanainao masina, ka ho tsapanay tsiraray avy fa te hanova ny fiainanay ho tsara hatrany ianao. Ary mba hioropaka ao aminao mafy ny finoanay noho ny amin'ny fanatrianao. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aritra mitsangana ihany ny fiangonana riavana, anao ny hira 570 ny andininy voalohany ho fangatantsika ny fanahy masina. Avy fanahy masina. Ivavaka isika. Endrezan'ny fifalianay raha io, fa afaka mandreny teninao izay ilay teny fanahy sy fiainana, ilay teny velona sy maherika maharanitra noho ny sabatra roa lela. Mangataka ary izay ankehitriny ny fitsilovan'ny fanainao masina raha hamaky sy haino izany. Mitariany mpamaky Tompo ary mombany mpitondra ny hafatra. Ary mba tovy aminay ny teny hoe tsy verina aminao foana ny teninao, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrakao ary ambinina amin'izay nampandehananao azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mipetraka ny fiangonana. Iaraka hamaky sy haino ny soratra masina tsika ry havana, izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha, ao amin'ny Daniela. Daniela toko 12, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela, andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy sin'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoko ny tany no ifo. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia amirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Luka toko 4:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2, andininy 5:20 hatramin'ny 6:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina, ary hoy izy taminy: izany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Ary mba ho toriana amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra
manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo ny vavolombelona izany. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasany raiko ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafy anareo ny hery avy any amin'ny afo. Ry rahalahy, aoka aho mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandrak'androany. Ary satria mpaminany izy ka nalala fa Andriamanitra efa nanao fiandrianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no ipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany. Koa raha nahita rahateo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainana tsy hita izy, ary ny nofiny tsy tratra ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra, ary vavolombelona izany izay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa hoy izy: Jehovah laza tamin'ny tompoko hoe, mipetray eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Ka hoako ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina, fa iny Jesosy izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny, dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristia. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana anao ny hira 7:70 ho fitsenantsika ny afatry ny tompo. Ny fanahy masina efa tonga tokoa. Petraka fiangonana. Vavakisika ry havana. Ndreto zahay zanakao ray malalo rainay noho ny amin'i Jesosy Kristy, tena faly miantso ny anaranao, faly miteranao sy mankalaza anao noho ny fahasoavanao aminay, misaotra ny aminay navelomana, misaotra ny amin'ny teny izay nomaninao anay zanakao amin'izao alahady voalohany taorinan'ny Paska izao. Ary aoka ianao Jesosy sy nanokatra ny sain'ny mpianatra alalan'ny soratra masina, aoka ianao no mbola hiasa eto amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Raha ny sainay manko, raha ny fahaizanay dia tena hoe fohy, donto, votsa, atakatra zany ny hevitry ny teninao zany. Fa ny fanahy masina nanokatra ny sainay halalanay ny sitraponao, ary aoka zany hiteraka fibebahana ao aminay, ary meo anay koa tompo ny finiavana anatanteraka marina ny sitraponao ho voninay hatrao ny fiainanay ary ho fahasambaranay izany. Zany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny filazantsara ry havana ao amin'ny Lioka 4:20 zay no akantsika afatra amin'izao maraina zao. Raha omena lohateny zao toriteny zao dia azo tenena tahak'izao hoe raiso sérieux amin'izay ny fanahy masiny. Raiso, ataovy sérieux amin'izay
fanamasina amin'ity 2020 ny fahamarinana voalohany ry havana amin'izao toriteny izao dia hoe ny olona izay mandray sérieux ny fanamasina dia sokafan'Andriamanitra ny sainy ahalala ny soratra masina. Sokafan'Andriamanitra ny sainy hahalala ny soratra masina. Eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 7:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, dia hoy izy taminy, izao no teniko izay nilazaiko taminareo fony mbola atao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina, ary hoy izy taminy, zany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra nanomboka eto a Jerosalema. Ny olona izay mandray ho sérieux ny fanamasina ry havana dia sokafany ny sainy hahalala ny soratra masina. Zany no ataon'i Jesosy eto ry havana. Ny mpandinika dia misy mpandinika nanisa ry havana hoe ao amin'ny lalan'ny Mosesy, zany ao amin'ny Pentatioka zany, ao amin'ny mpaminany sy ao amin'ny salamo dia lazain'ny zareo hoe misy à peu près faminanian-dehibe 70 mikasika an'i Jesosy ry havana. Ary ireo no lazain'i Jesosy hoe zay rehetra nanoratana dia tsy maintsy ho tanteraka. Ary naza na ianao ry havana dia mila ny Jesosy, mila ny fanamasina mba hahalalantsika zany soratra masina zany. Fa raha tsy zany dia tahaka an'ireto mpianatra etsika, mpianatra amin'ny resahana eto any amin'ny Luka 7:7 sy 10:7 hoe miresaka ny aminy hoe tsy maintsy hanolorana ny zanak'olona Jesosy, dia hoe tsy azo mpianatra io teny io satria tsy azony noho ny hoe fahafoizan'ny sainy, ny avinavim-po, ny fiverantena ho zavatra eo anatrehan'i Jesosy ry havana. Dia tsy azo koa zany satria foy ny fisainako raha tsy ny fanamasina ry havana no hoe mampianatra hahalala ny soratra masina. Ary rehefa hoe ny fanamasina no mampianatra hahalala ny soratra masina ry havana dia izao, takatrao rehefa ela ny ela araka ity tenin' Jesosy tia, fa ny tanjo ny toriteny dia anankiroa ihany. Ny tanjo ny toriteny dia anankiroa ihany, ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Zay nambaran'i Jesosy amin'ny mpianatra eto. Ny olona izay hoe manao sérieux ny fanamasina ka tarihan'ny fanamasina hahalala ny soratra masina dia mahafantatra hoe zay ny fijerin'Andriamanitra ny olombelona rehetra hatramin'ny jentilisa azy any lavitra be any. Ny olona rehetra dia olona mpanota ka very. Ny olona rehetra, jereva ianao reny olona ny any amin'ny tany manankarena reny sy mandroso, mijereva ianao ny olona aty amin'ny tany manitra sy andalam-pandrosoana, mijereva ianao fotsy, mijereva ianao mainty, mijereva ianao lehilahy, mijereva ianao vehivavy, mijereva ianao tanora, mijereva antitra, olona mpanota io ary ho very. Zany ny fijerin'ny soratra masina azy ry havana. Ary zany no hitoriana aminy, hoy Jesosy hoe torio aminy ny fibebahana ary torio aminy ny famelan-keloka vokatry ny fibebahana. Ary zay toriana ry havana. Probleman'ny olombelona dia izao, mpanota izy araka ny voalazany teo, mpanota izy nefa izy tenany tsy afaka manaisitra zany fahotana zany. Teto amin'ny tantaran'ny olombelona ry havana, fa raha amin'ny testamenta taloha moa jerentsika satria kristianitsika, dia nieritreritra izy hoe
ay mpanota voafatotry ny ota anao fanatitra anao sorona satria mazava ny tenin'ny soratra masina hoe raha tsy misy raha alatsaka tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha alatsaka tsy misy famelan-keloka kanefa zao ry havana problema ny fanatitra amin'ny testamenta taloha io raha nalatsaka io raha niondry niosy io a voalohany tsy mahaisotra ny fahotana tsy mahaisotra n'le fahotana ary faharoa ary zay ny tena zava-dehibe io raha io tsy nahafaka ny olombelona amin'le fatoran'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsiny ry havana fa manao fanatitra izy manao fanatitra dia mbola andevoziny fahotana ihany dia manohy ary noho izany dia hoe tsy maintsy naniraka an Jesosy Andriamanitra le hoe tsy maintsy n'Andriamanitra eto ry havana hoe Andriamanitra niteren'ny fitiavana antsika olombelona very dia tsy maintsy naniraka an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy indray nahita le situationtsika olombelona hoe very noho ny fahotana mandeha miazakazaka makany amin'ny cielo dia nakeo amin'ny rainy izy dia hoe tiao anao ny sitraponao manaika irahana ety an-tany zay le tsy maintsy n'Andriamanitra ry havana fa io Jesosy Kristy zay nanaiky ny rahan'Andriamanitra tety an-tany io zany lazain'ny perikiopa hoe tsy maintsy nijaly tsy maintsy nijaly ary tsy maintsy nitsangana tamin'ny maty zao manko ry havana izy hoe fampianaran'ny soratra masina dia hoe nijaly teto amin'ity asy fijaliana ity Jesosy hoe nisolo heloka atsika ary maty izy nisolo voina atsika fa raha tsy teo ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mety ho angano fotsiny zany ry havana mety teoria be fotsiny zany fa zany tsy maintsy hitoriana reo zava-dehibe anankiroa reo izy Jesosy hoe areo ny votoaton'ny toriteny ny hoe nijaly Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty Jesosy ry havana ary zany ozy izy ange ny fanambarany Mosesy nambarany mpaminany nambarany Salamo hoe tsy maintsy hijaly izy ary tsy maintsy hitsangana amin'ny maty ary izy nitsangana amin'ny maty iny no mandidy any olona hoe tsy maintsy mibebaka ianareo mba azahoana famelan-keloka ny famelana ny selokareo ny fanamasina ray sereo ry havanao dia ny fanamasina hanokatra ny sainao halalanao zany hoe planina tsy maintsy ny taterahan'Andriamanitra izany zao ry havana asa moa naroviana no isy ny olona voalohany ho matin'ny corona eto Madagasikara ny tomporery no mahafantatra an'izany fa ny anjarantsika dia mivavaka ary milaza hoe mahatoky izy fa zao aza tezitra ianao ny fanontaniana tsy hoe roviana no isy ny olona voalohany matin'ny corona eto Mada fa hoe le olona voalohany sy ny manaraka sanatryavina avitrerin'ny olombelona io olona ho fatin'ny corona io ve olona maty tsy voavela heloka tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra ry havanao raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra izy dia tena hoe zava-doza le famelan-keloka eto le voambolana ampiasain'ny soratra masina amin'le famelan-keloka dia hoe fandoavana sika rehefa mampindrana vola ka tsy mamelona ny trosa eo olona fa ohatran'izany keo Andriamanitra iomeny koa io trosa tsy maintsy mifainao amin'Andriamanitra ary amatin'ny corona io na matin'ny zavatra hafa tsy voavela ela tsy nanefa ny trosa n'Andriamanitra dia hoe lasa ny fahavereza mandrakizay ianao lasa ny hely ianao fa zao kosa ny havana zao kosa raha hoe vavak'izay fa raha hoe nizana izy ho fatin'ny corona eto dia ho hita hoe mody mandra
ao amin'ny toko modomady ao amin'ny toko ary dia tonga amin'ny teny presidamy tamin'ny araky maraina ny basy tamin'ny ain'ny andrano hoe lasa nody any mirainy zavy dia moratsy fa zao aoka isika andray misery ny fanamasina aoka isika arika ampianarina ahalalamarina soratra masina ary oka isika lafa isina mandrakarivo zany hoe tsy maintsy mijaly tsy maintsy mitsangana taminaty zany kristia mba azahoantsika hoe ary azahoantsika hoe bebaka sy mahazo famelana ny hizy famarinana faharoavana dia zao ho an'ny olona izay mandray au sérieux ny fanamasina dia tsy maintsy mitory izy filazantsara da tsika mivotoanteo tsy maintsy mitory izy zay ny amin'ny texta ary tsy maintsy hatory ao an-jerosalema tsy maintsy hatory ao an-jerosalema izany andiny fahavalo efakomana ary anareo no vavolombelony izany manomboka eto jerosalema teo zany dia tsy maintsy n'andriamanitra rehefa tsy maintsy naniraka ny jesosy hamonjenatsika soratra masina manambara re tsy maintsy faharoa ato tsy maintsy mitory isika ary tsy maintsy hatoka ao a jerosalema dia azontsika atao tsara manantenany hoe nahoana mo inona mety hevitry ny tompony amin'ny hoe atomboelo ao a jerosalema zany fitoriana filazantsara izany ny antony voalohany mazava-be avana dia zao satria zay ny voalaza taona ao a jerosalema mitoriana zany hoe fijaliana sy fitsangana jesosy tamin'maty sy zany hoe fivembahana sy famelan-keloka zany ary lesona lehibe ho antsika sy hoe avana hoe manao asa tompo ianao misy tenin'andriamanitra ve anorenanao mazava io asanao io fandalinanao io asa io ary nazo antsoina tao mazava ave ianao ka teninao eny atombo atomboka atao jerosalema tokoa dia satria zany no manosoa ny antony manaraka ny antony manaraka hanomboana fitoriana ny filazantsara ao a jerosalema tao a jerosalema dia satria roapony ro jiosy tao a jerosalema ro no miveriny jesosy hoe ratsy indrindra atombo eo amin'ireo olona ratsy indrindra ireo tady tsika ny tenin' jesosy tao amin'ny jaona 8:4 hoe nareo zanaky ny devoly rainareo raha mahita olona ianao mandidina anao tena hoe devoly mihitsy iny zanaky ny devoly iny antso ny tompo anao zany rehefa anao hitoriana filazantsara en priorité aminy jesosy dia manohatra ny tenany amina dokotera hitsabo antsika mpanota ao an-tsainy atao priorité rehavany jerosalema satria olona noho ny faharatsiny dia tena olona ohatrany hoe ambava ahoana ny fahafatesana ary tena mila urgence zany havana atomboa jerosalema no ny afatry ny mpaminany atomboa jerosalema satria tena ratsy ireo olona reo atomboa eo jerosalema satria mazava be ao no akaika indrindra aza manakatra lavitra aloha aza manakatra ny 10 pointy aloha sy ny karazana ao jerosalema aloha atomboka ry havanao atomboy ao amin'ny ankonanao atomboy amin'ireo mpanahy teo an-tranonao atomboy any ampianaranao atomboy any ampiasanao atomboy eo amin'ny satra misy anao fikavanana misy anao fiangonanao misy jiosy ao karaha nakony jiosy tao jerosalema mila fibebahana amin'ny jerosalema ary tsy maintsy manao an'izany ianao tsy maintsy manao an'izany ianao ary so koa mbola afatra ry havana
mandinika ny tenin'ny tompo hoe maninona anao tompoko Jerosalema. Jerosalema raha tsy tenenitsika hoe ndany ianao makao Jerosalema dia mety hitenitsika hoe Jerosalema zany efa firinjato taona no nitoriana teny tao, nanomboka tamin'ny Mosesy, nanomboka tamin'ny mpaminany, ny salamo araka ny tenin'i Jesosy, firinjato taona zay dia mbola io ihany Jerosalema. Tsy alao ve makany akafa miteny tompo atombo eo Jerosalema, atombo eo amin'izay olona efa voky fampianarana, atombo eo amin'izay olona hoe nanamafo nanamafiatoka tamin'ny filazantsara. Ary ty Jerosalema ty ry havanao, tantarain'ny soratra masina fa reaka nanakaiky ny Jerosalema Jesosy dia nitomany any Jerosalema Jesosy hoe raha mba nahafantatra matsy ianao momba ny fiadanana, raha mba nahafantatra ianao fa manginy ilay andreny fiadanana anao ry Jerosalema ao. Fa hoe Jesosy izay nitomany no niamafy ny fon'ny Jerosalema tamin'ny fahavelony, mbola miteny aminao hoe atomboy ao a Jerosalema, tsy maintsy atomboko ao a Jerosalema raha raisinao au sérieux zany hoe fitoriana, zany fitarian'ny fanamasina zany atomboy ao a Jerosalema, zany fitoriana filazantsara zany. Ary farany ny amin'izany hoe tsy maintsy atomboka ao a Jerosalema le fijoroana vavolombelona ry havanao. Ary eto dia saotra ny tompony azaontsika amin'ny fahampatsiahy fa hoe le teny grika araina roa tsara le izy, nadika hoe vavolombelona dia hoe martiora, meteza ho martioran' Jesosy ry havanao, meteza ho martioran' Jesosy. Ina dika zany? Hita zany rehefa miteny Jesosy tsy maintsy atomboka ao a Jerosalema, zany hoe ao amin'ny taorana mety hoe hatahoranao, ao amin'ny toerana Jerosalema dia toerana mety hatahoranao hitoriana. Inona dika zany? Atombo Jerosalema ozy izy Jesosy tsy maintsy manomboka ao Jerosalema nareo fa raha tsy niteny zany inge Jesosy ry havany dia mety niteny reto mpianatra reto mifampiteny izy araiky amby folo dia avy eo mosy 12 na mifampiteny izy 70, mifampiteny izy 20 hoe raha zao contexte zao ohatrany tsy havita ninninina eto a Jerosalema isika sa atao voatsaina zay contexte tamin'izay. Ary ny Jaona 20 ry havana dia milaza hoe ny andro voalohany nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty dia tena hoe faran'izay katahotra reto mpianatra reto dia nity tao an-trano, tao izy nitongavan' Jesosy ry havana, zay le tahotra ny mpianatra izay no hitorianao filazantsara Jerosalema zany le izy. Fa ao Jerosalema ianao tsy maintsy mijoro vavolombelona hoy Kristy ry havanao. Midy an-trano izy no nitahotra ary hoe hors de question hoe andeha voaboaka ny trano ohatra antsika hoe ao anatin'izao fihiboana zao dia tsy tokony hivoaka ny trano. Ary dia mety mieritreritra izy hoe vu les situations andeha hoe andositra hialokaloka any Damascos. Zay nge natonga amin'ny Paul Saul hoe andeha hanentsika kristiana any Damascos. Le kristiana natahotra dia nisy ny teny hoe andeontsika ao, mitazo ny mpianatra ataoko teny andeontsika mba hanoatra ny rehetrarehetra, andeontsika ho any Damascos. Dia rehefa hoe milamindamina ny ety an-tanàna, milamindamina ny eto Jerosalema, rehefa adinidininy ry zareo ty resaka hoe nanomboana an'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana ity, dia verina moramora tsika hitory moramora sy miandalana an' Jesosy. Fa zao ry havana ny tenin'i Jesosy tsy maintsy ao a Jerosalema nareo no manomboka mijoro vavolombelona. Tiana tokoa nataon'ny Petera satria nanaiky anary ny fanamasina izy, nandray ho sérieux ny fanamasina izy, nandray ho sérieux ny tenin'Andriamanitra izy. Nanomboka ny toroteny Petera tamin'ny andron'ny Pentekosta ry havana. Ary izy nanomboka ny toroteny dia hoe toroteny tamin'ny fasahiana, toroteny tamin'ny fasahiana izy.
asa 2:8 jerena rehefa avy eo fa hoe aoko fantatry ny taranak'isy Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tombo sy Kristy. Tenin'olona fen'ny fanamasina, mitoro-teny amin'ny fasahiana ry havana. Nareo reo nge nanombo an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana fa Petera ry havana tory an'izany tamin'ny fasahiana, tarihan'ny fanamasina. Tsisy sany torabato, tsisy sany sambotra napatsembina le contexte. Fihinany zavatra nitranga, voatsindrona tampo ny olona zay nintory teny teo ary ny varahontsana dia ny teniny hoe inona no tokony hataonay, inona no tokony hataonay. Dia ny teny Petera hoe mibeba ianareo, zany missionao ry havanao. Any amin'ny toerana evianao hoe aloha ariananina ka fa any mbola ohatran'izao sy ohatran'izao. Fa Petera fen'ny fanamasina nitory tamin'ny fasahiana dia ny teny ny asan'ny apôstôly toko 2 hoe olona 3,000 no niova fo tamin'io andro io. Ary ny asan'ny apôstôly ihany mbola mitantara hoe andro iray na 2 taorian'ny Pentekosta dia mbola olona 5,000 indray no nandray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ravana. Raiso au sérieux amin'izay re ny fanamasina dia ho tsoro vavolombelona martioran' Jesosy anao ho mpampiditra fanahy any an-danitra. Fa zany ny missionko, zany ny missionao, zany no antom-pisiko, zany no antom-pisinao. Ny famarinana farany ry havana dia zao: ny olona mandray ho sérieux ny fanamasina dia manao vaindohan-draharaha ny andray an'izany fanamasina zany. Manao vaindohan-draharaha ny andraisana an'izany fanamasina zany. Hoy ny 7:7 amin'ity Lioka 4:20 ty: ary indro izao mampitondra ny teny fikasan'ny raiko ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Tsy maintsy nandefa an' Jesosy Kristy Andriamanitra ry havana. Tsy maintsy nijaly Jesosy Kristy, tsy maintsy nitsangana Jesosy Kristy. Ary fanampon'izany fa tsy feno zany tantara, zany fikasam-pamonjena zany, tsy maintsy nanafy antsika amin'ny fanamasina Andriamanitra. Tsy maintsy nanafy fa ny drama amin'ny fiainantsika kristiana ry havanao dia ataontsika zava-maivana, zany hoe fitafiana, zany hoe fitafiana fanamasina izany. Ataontsika zava-maisina zany, maivana zany. Ary zany no itenenan'ny tompo amintsika hoe ataovy sérieux amin'izay re ny fanamasina manomboka amin'izao 2020 zao. Ry havana, ny olona manana impact, ny olona manana impact ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny olona mitafy ny herin'Andriamanitra, ary ireo ihany manana impact. Efa nitsaivina teo fa nitory-teny Petera tamin'ny andron'ny Pentekosta, dia satria teo ambany fitarihan'ny fanamasina sy ny fafenoan'ny fanamasina izy dia voatsindrona tampony ny olona zay nieno. Tory-teny teo ry havanao, ary ny tory-teny ry havana dia mizara roa: ny tory-teny sy ny tory-teny omen'ny fanamasina zay le faharoa, ka manindrona ny fon'ny olona hitaona azy ho amin'ny fibebahana azahoany famelan-keloka ry havanao. Ry havana, todika aminao ny tompo amin'izao andro an'io izao. Raha te hanana impact ianao raha
dia hanana impacta ianao dia manitry tena. Ekeo le tsy maintsy ny soratra masina, le tsy maintsy ny tompo hoe tsy maintsy tafiana ny hery avy any amin'ny avo ianao. Tsy ao anatinao io hery io, avy any amin'ny avo, avy any amin'Andriamanitra ray sy Jesosy zanany ry havanao. Ka inona ny tokony ataontsika? Inona ny tokony ataonao? Hoy Jesosy aminao hoe mangata. Ny Luka 1:13 dia milaza hoe karaha ray anareo na dia ratsy aza mahay mahalala ny zavatra ho an'ny zanakareo, tsy mainka avany ray izay any an-danitra no hanome ny fanamasina ho an'izay mangataka aminy. Tsy mandainga zany teny zany. Raha mangataka ianao dia omeny rainao any an-danitra zany fanamasina zany. Raha mangataka ianao, ho Jesosy. Ary tsy misy lalana hafa ry havanao azahoana ny fanamasina, azahoana hery, raha tsy hoe miandry aloha dia mangataka. Ary tsy misy lalana manivaka azahoana hoe tsy misy rakorsi azahoana zany hery ny fanamasina zany, raha tsy hoe petraka aloha ianao dia mangataka. Petra aloha ianao ry havanao. Ary zonke no ty hoe confinement sy fiboahany ty toy ny teren'ny tompo hipetraka angenao. Nanomboka tamin'ny latsinainy tao, latsinainy Paska tao, misy 50 andro ry havanao hipetrahanao, hitoeranao ato tanàna, angatanao zany fanamasina zany. Antinianao zany hoe tsy maintsy tafiana ny hery avy any an-danitra ianao. Tsy mandainga io soratra masina io ry havanao. Fa raha roatra zao confinement zao, tena avy amin'ny tompo zao confinement zao, 50 andro hiboanao ohatrandro, zay no vaombolana ampiasaina, hitokananao amin'ny tompo, hisaoranao azy noho ny teniny, angatahanao ny fanamasina hoe anokatra ny sainao amin'ny fahalalana ny teniny, hifonanao amin'izay tsy nandraisanao sérieux ny fanamasina hatramin'izay, hideranao azy noho ny zavatra nataon'i Jesosy. Ary rehefa hoe prévu hatry ny fahagola tsy maintsy hijaly izy, ary tsy maintsy hitsangana amin'ny maty izy mandritra ny 50 andro. Angatao izy ry havanao, ary manome toky ianao fa rehefa ela dia ho tafiana ny fanamasina ianao. Afaka 50 andro amin'ny andro ny Pentecoste maximum. Fa zao rehefa miteny ianao hoe, rehefa mandrenao hoe araroto zao confinement zao, fa opportunité historique amin'ny fiainanao tsy manam-paharoa. Dia ny devoly efa manakivy ianao, manatsatso anao, lava loatra zany 50 andro zany. Ary eo amafy ny fonao zay nyresahana tahaka ny mpianatra tamin'ny andro ny Paska, tamin'ny herin'ny androany io, dia hidirany devoly. Ka anaty confinement ianao, tsy mitombo amin'ny famakiana soratra masina, tsy mitombo amin'ny fandinian-teny hoe andray ho sérieux tokoa ny fanamasina, fa ny andro tokony ny andronao laninao amin'ny télé sy tambajotra, tena amakiana hoe za tsy miteny akory amakiana fatin'ny zavatra, fa amakiana zavatra kitoto resaka tsy nanan-kanina. Zany ve no amen'ny confinement anao ry havanao? Raiso sérieux ry havanao ny fanamasina, raiso sérieux ny fanamasina. Ary dia hoe avy any amin'ny avy io, Andriamanitra sy Jesosy no miara-maniraka an'io fanamasina io, mba tsy hatsiaro kamboty isika, mba hatsiaro ny fanatrentsika momba antsika mandrakariva izy, mba hanana impacta isika ao amin'ny fiainantsika. Hanana impacta ianao raim-pianakaviana ao amin'ny ankonanao, ary tsy daroka vady sy zanaka tsony ianao rehefa tsy manohanao izy. Tsy manana impacta ianao ianao dia midaroka. Hanana impacta ianao amin'ny asa fanomponao, ao amin'ny fiangonanao sy ao amin'ny sampanao, satria ho mpitory fibebahana sy mpanambara vaovao mahafaly ny famelan-keloka ianao. Ataon'Andriamanitra hoe fanaka voafidy hitory ahatonga fifohazam-panahy. Hanana impacta ianao mpitondra fanjakana, manomboka ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny chef-pokotany ihany,
anana impact eto amin'ity fireneny ity hitaonany malagasy ho any an-danitra zany nke missionareo mpitondra reo e ary anana fahasahinareo satria raisinareo sérieux am'izay ny fanamasina anana fahasahinareo hitenenany hoe ok'izay mifampitoviana ny kristianisme amin'ny slamy ok'izay mifampitoviana kristianisme amin'ny boudisme fa ty tany ity dia efa natolotra ranavalona any Kristy ranavalona faharoa any Kristy tamin'ny 1869 riavanao zany io fanamasina raisina ho sérieux io ary rehefa mijery noavontsika isika noaviko manokana noavon'ny ankonako noavon'ity fireneny ity mijery any afitsiko noavy betsaka ny baraingo mamelona fanahiana riavana ary mamboly tahotra ao amintsika fa raha feno ny fanamasina ianao raha mitafy ny fanamasina ianao dia izao ny zavatra ao an-tsainao tsy fantatrao izay afitsiko noavy par contre riavanao ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fasana sy ny fahafatesana miazona izany hoavinao izany eo ampelantanany ho an'Andriamanitra mivoninahitra ary ho aminao ny fahasoavany amen. Ivavaka isika riavako. Tompo Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Indreza ny fifalianay fa Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanay tokoa ianao. Misaotra manokana noho ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao. Ahafahanay misaina Tompo. Ahafahanay mieritreritra indray. Mba handray sérieux ny fanahy masina izay fa nalefanao hanampy anay. Fa nampafantarinao fa izay rehetra mandray sérieux ny fanahy masina dia sokafanao alalan'ny soratra masina ny sainy. Indraindray izahay tokoa dia rehefa mijery ny fiainanay dia mihevitra ny tenana ho zavatra izahay, mihevitra ny tenana ho mahay izahay, fa tsy miankina amin'ny fitarian'ny fainanao masina. Jesosy Tompo, miaiky izahay ankehitriny fa mila anao izahay, mila ny torohevitrao izahay, mila ny fanampianao izahay, mila ny fanahy masina mpianatra anay izahay. Koa rehefa nandre ny teninao izahay, nandre ny toroteny dia miaiky fa diso eo anatrehanao. Mangataka famelan-keloko izahay Tompo, fa mpanota efa very izahay kanefa novonjenao. Mangataka aminao izahay. Esory izay mety endrika fahotana, mangeja sy mamatotra anay. Afao izahay fa tsy mahavonjy teny izahay. Tsy mahavonjy anay ny fanatitra izay tanterahanay. Tsy mahavonjy anay ny fahalalana ananay. Ny toerana misy anay eo amin'ny fiarahamonina, ny saranga misy anay, tsy mahavonjy anay izany. Fa ianao ry Jesosy Tompo, izay efa nandatsaka ny ranao, nitsangana avy ao amin'ny fitoerana maty ianao ho fanamarinana anay, mamindrafo aminay. Afao izahay fa mibebaka eo anatrehanao izahay. Aok'izay ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ray ankehitriny, satria fantatray fa ananany trosa betraka izahay noho ny amin'ny fahotana vitanay. Ianao koa dia mampianatra anay raha io, fa izahay izao dia tsy maintsy mitory ny filazantsara, dia mitory ny fibebahana sy ny famelan-keloko,
ary atombokay ao Jerosalema dia nitoerana akaiky anay indrindra izany. Fa tsy navita izany izahay. Mirehare izahay. Mihevitra izahay fa izahay no voavonjy ary voavonjy miaraka amin'izay no manodidina anay. Kanefa tsy fantatray Tompo. Fa ianao ilay mampianatra anay mba hanao ny asanao, miainga ao amin'ny ankohonanay, miainga amin'ireo namana akaiky anay indrindra, miainga amin'ireo fikambanana izay misy anay. Mifona aminao ary izay Tompo, fa tsy natanteraka ny asanao izay. Fa varivariany lavitra izay ka tsy mahita ny ambanin'ny maso. Mifona aminao izay. Aoka ary izay Tompo, anana hery satria manapa-kevitra izay fa hitory eo amin'ny akaiky anay indrindra izay manomboka izao. Na dia ireo izay verinay ho sarosara satria maniraka anay ho amin'izany indrindra ianao araka izay fanampianarinao anay. Mba ho maritiranao ry Jesosy Kristy Tompo, ho say hijoro vavolombelonao ka hanao ny asanao ao amin'ny sarotra indrindra, fa izany no ny antsonao anay. Mivavaka aminao izay Tompo, avelao ny fahotanay. Indreto ihany koa izahay rehefa misaina ny fiainanay lasa rehetra dia tsapanay fa tsy nanao vaindohan-draharaha ny fandraisana ny fanahy masina izay. Ny antetra tamin'ny herin'ny tenanay izay. Kanefa ianao ry Jesosy Tompo dia efa niteny fa tsy maintsy tafiana ny fanahy masina izay. Ka matetika dia manao zava-maivana ny fitarian'ny fanahy masina, ny fahafenoan'ny fanahy masina. Indreto ary izay, mba tsy ary tena fa diso dia mibebaka eo anatrehanao. Fa irinay sy angatanay mba olona hisy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina anay izay. Ho kristianina feno fahavonona Tompo, hisy ako ny finoana izay ao anatinay. Fa mangataka aminao izay. Aoka izay tena ho vita fihavanana aminao, ka hiaraka aminay ny fanahy masina amin'izao ankehitriny izao. Noho ny amin'ny finoanay fa mamindra fo aminay ianao, satria mibebaka marina eo anatrehanao izay amin'ny fo torotoro Tompo, dia mandray amin'ny mpinoana kosa ny famindram-po sy ny famelan-keloka izay atolotra ao amin'ny mpanota mibebaka. Ary feno fifaliana ny fonainy amin'izany, koa dia rahanay ianao, omenay voninahitra ianao. Raha io, ankehitriny izay dia mahasamy mangataka eo anatrehanao satria vita fihavanana aminao, mivavaka izay eo ankehitriny. Ho an'ny mpitory filazantsara rehetra manerina izao tontolo izao. Mba ho kristianina, ho mpitory ny filazantsara mahasamy hijoro vavolombelona, ary ho mpitory ny filazantsara mandray ny fanahy masina, miantehitra amin'ny herinao Andriamanitra, le hery tsy voafetra, tsy manam-pahataperana, avo indrindra ary mahery indrindra. Mivavaka izay ho an'ireo kristianina izay azo ny fanenjehana amin'izao ankehitriny izao. Dia na ny fanenjehana mivantana izany na ny fanenjehana kolaka Tompo, angatanay ny faneno masina nafihery azy ireo, mba hasa hijoro vavolombelona, raha tsy maintsy hirotsaka ao anatin'ny sarotra sy ny fahoriana izay. Fa efa nandresy ny fahoriana ianao ry Jesosy Tompo, fa ny fahafatesana azy aresinao. Dia matoky izay fa ianao no mampiorina ny finoan'ny kristianina izay ao anatin'ny fanenjehana amin'izao andro ankehitriny izao. Mivavaka aminao izay, ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra, ho an'ny mpitondra fiangonana, ianao no ampahery azy ireo amin'ny alalan'ny fampianarana, amin'ny alalan'ny fanomboza-pahalalana izay omenao azy, anabeazana ny kristianina tsiraray avy. Taio izy ireo Tompo, omeo hery izy ireo, ampahereza izy ireo, mba tsy ravoravo-tanana, indrindrindrindra amin'izao andro sarotra izao, amin'izao andro fahoriana izao. Aoka ary Tompo, mba ho ataonay ho zava-dehibe izao fiboana mahazo ny firenena izao. Mba tsy ho laninay amin'ny zava-poana,
izay tsy mitondra vokatsoa eo amin'ny fiainanay ny andronay, fa mba holaninay amin'ny fifandraisana aminao, dia aminao le Andriamanitra velona izay manome anay ny fanahy masina maimaim-poana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Mivavaka aminao izahay raha io. Mivavaka izay ho an'i Madagasikara. Eo ambany fitarianao fanamasina tanteraka no ametrahanay ny mpitondranay. Mba ho mpitondra kasihanao fanahy masina mpitondranay, ary indrindra ahafantatra ny marina izay hitondrana ny firenena. Mamindra fo amin'izy ireo Tompo, mamelany eloko izy ireo ianao, ary tiana indrindra raha mba ianao no ikasika azy ireo, mba hampibebaka azy, hampitodika azy aminao, mba isan'izay firenena ho asandratra ao aminao ny firenenay amin'ny fotoana izay vinao eny amin'ny raha alanitra. Fa mivavaka ihany koa izay Tompo ho andreo rehetra izay azo ny valanaretina koronavirus amin'izao fotoana izao. Mivavaka izay mba hampaherezinao izy ireny. Raha misy amin'izy ireny Tompo mbola tsy anao, irina indrindra izao aretina izao akasika ny fony, ary indrindra hibebahany ao anatrehanao, hitodiana aminao le Andriamanitra velona mpamonjy anay. Mivavaka aminao izay ho an'ny mpitsabo rehetra izay manao ny ainy tsy ho zavatra, ho fanakanana, mba atratrarana ny tanjona dia ny fandresena izao aretina izao. Toananao izy ireny, omeno ny fahalalana, ho arovanao amin'ny aretina. Ary indrindra jerevo Tompo ny ankohonany, jerevo ny fivelomany, satria ny fotoanany dia efa natokany hanampiana ireo mpiara-belona aminy. Dia mivavaka izay Tompo ho an'ny ankohonana tsiraray avy, fa tsy mora ny miatrika izao fiboana izao. Kanefa noho ny amin'ny fampaherezanao ry fanahy masino, dia matoky izay fa mandresy izay miaraka aminao. Ny ankohonana tsiraray avy aza dia ho tahinao, androtsahanao ny fanambinanao Andriamanitra rainay io. Fa ianao efa miteny fa manavaka izay rehetra mihinanao tokoa ianao. Dia ery lehibe ho anay ny fiarahany miombavaka tahaka an'izao, koa jerevo ny tsiraray avy, ampio ny tsiraray avy amin'ny fiatrehany no avy. Ka tsy atahotra no avy izay, satria manana anao le Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra sy tompo ny zavatra rehetra. Misaotra indrindra raha io, satria fantatray fa hamaly vavaka anay ianao noho ny amin'i Jesosy irery ihany. Ho mariky ny fiombonanay rehetra, dia farana anay ny vavakay amin'le vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anarana, toy ny fanjakana, ataony sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny inona saza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka namenanay izay meloko taminy. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Saotra ny Tompo isika ry havana afaka mamarana zao Fanompoam-Pivavahana izao. Ny hira fa 13 ny firan'ny Fjkm ny andiny voalohany miantra ny firenena alohan'ny 4 sy ny tsodrano, ary ny fa 727 ny andiny voalohany ho vavolombelonao aorian'ny tsodrano. Tsanga isika ry havana manao zany hira zany. Firenena, ry Jesosy tomponay, ambara mifamonjena, zay nataona faizay, asehoinao ny hery, namonjena marobe, ry mpamonjy olomery,
zao no afatra ho antsika ry havana itao mpamaranana zao fanompoam-pivavahana izao. Ataovy sérieux amin'izay ny fanamasina dia hatanteraka ny tsy maintsy ny tompo ianao, tsy maintsy hitory ny filazantsara, dia ny filazantsara ny fibebahana sy ny famelan-keloka ianao. Ary zao ry havana, raha ataonao sérieux ny fanamasina dia ny teny sy ny voambolana mahazatra toy ny hoe Jesosy, fahasoavana, ota, fibebahana, famelan-keloka, helo sy lanitra afa ny hofaneniny zany ao am-bavanao. Ary faharoa manarak'izany, afa ny impact zany amin'le olona miaino anao. Ho tanteraka aminao ny tsodrantinoana amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana. Amen. Zanu alea sai no fanirina famo si atakurea rea karasanu ata tituku favonina uvununa si anana anda tupu ira. Petraka fiangonana miara-mifavaka manginy sika ry havana. Ho an'Andriamanitra velona izay tsy maintsy naniraka an' Jesosy Kristy tompontsika hijaly sy hitsangana amin'ny maty mba azahoantsika mibebaka sy azahoantsika famelan-keloka. Ho azy any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.